Ny farana androany kosa ny fitetezan-dramatoa Gerson Nicole Véronique ny boriboritany enina misy eto Antananarivo renivohitra nataony indrindra ifampizarana hafaliana moa izany fitetezana izany ny fifampizarana izay niompana betsaka tamin'ny kilalaon'ny ankizy teo ihany koa ny nofokena amin'ny tampihavanana ho mariky ny fitiavana. Ao anatin'ny fankalazana ny asaramanitra dia mitotaly 950 ireo ankizy manerana ny fokontany 250 mandrafitra an'Antananarivo renivohitra no nahazo kilalao avy amin'ny Gerson Nicole Véronique sy ny mpiaradia aminy. Ny maraina teo dia ny teto Ampefiloha no nanatanterahana sy namaranana izany fizarana izany. Tonga eto ny tenanay izay amin'izao fetin'ny asaramanitra zao dia anolotra ny anjaranareo eto amin'ny boriboritany voalohany. Androany ny fotoana efa nomenanareo ka dia tonga izahay anolotra izany androany. Ho an'ny ankizy volana ho an'ny ankizy moa ny volana jiona dia amena kilalao ankizy 50 isaky ny fokontany manerana ny Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny fanolorana omby ray izay natao isaky ny boriboritany dia nahazo izany avokoa ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Ho an'ny olon-dehibe moa izany dia nofokena mitampihavanana no tolotra ho anareo. Mitohy hatrany moa ny asa sosialy ataon'ny Gerson Nicole Véronique tory ny fizarana ny kilalao any ankizy eto Ranofantatra dia nisy ihany koa ny fizarana sakafo izay notanterahana teny Androhibe.